Fa nitondra ny fomba fijery ny simanlona ny fampidirana mponjavonjo maika amin'ny tangalamena Zakariasy Patrick kosa ny praiminisitra teo aloha Andriamatoa Tantely Andrianarivo ankoatra io dia nitondra ny fomba fijery ny manolona ireo raharaha mafampana eto amin'ny firenena ihany koa ny tenany. Fanazavana azy. Karazana fandrahonana ny fahafahana ihany ny fampidirana vonjomaika amponja hoy ny praiminisitra teo aloha Tantely Andrianarivo raha nilaza ny heviny mikasika ny raharaha ny tangalamena Zakariasy Patrick ny tenany nandritra ny fitsidihana nataony tany Fianarantsoa ny alakamisy lasa teo. Nambarany fa tsy ara-drariny izany fitanana amponja vonjomaika izany. Io aloha dia fampikajana izany fantatsika fa nalaky dia nalaky io nampikajana tamin'ireny fotoana iny dia fampikajana olona dia voalohany indrindra misy hetsika fampitahorana io dia atao sampilevaty mba tsy mbola hoe condamné fa dia atao sampilevaty fatahorana zany. Inona moa ny zavatra ny ampangana azy dia zavatra lazainy mba nibateo rosy. Raha mandeha ianao amin'ny internet ianao dia mahita article maro dia maro momba ny boîte rose sy anaran'olona akaiky ny fitondrana ka Zakariasy milaza pabe maso hoe zao zao hoe ny amin'ny internet misy zavatra betsaka koa ny hita momba ny boîte rose ka asa mety mafy loatra nanampidirana azy hoe any amponja ny tangalamena moa dia milaza hoe atao résidence surveillée izy fa hitako manahirana ihany. Mikasika ireo fitokonana maro isan-karazany izay miseho lany etsy kosa tato ato dia nilaza ity praiminisitra teo aloha ity afa mariky ny tsy fisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena izany. Maro ary raha mahita fa manana ny fomba fanehoany antony anaovany grève daholo ireo na ny greffier na ny taxi brousse na ny zao hoe zavatra io aloha dia midika aloha hoe misy tsy filaminana zany atao firenena ary tsy filaminana eto firenena io amafisiny koa ilay hoe tsy fifandraisan'ny fitondrana dia anika lasa le grevy ny fomba hitan'ny olona isehoana voalohany fa tsy dia fantany hoe iza moa tena mpitondra ho atonona. Nandritra izao fitsidihana nataony tany Fianarantsoa izao moa dia nanotrona ny lanonana fankalazana ny 25 taona ny lycée Jean Ralaimonga Andriamatoa Tantely Andrianarivo izay nampiarahany tamin'ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana ho an'ny faritra Matsiatra Ambony iny. Tamin'izany ihany koa no nanolorany fitaovana mikroskopy ho an'ity sekoly ity sy mbola nampanay tenany fa dia mbola hanotratra solosaina ihany koa izy amin'ny taona ho avy.